aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ifampaherindray isika amin'ity anio ity. Andeha ho tanterantsika izao fideran'Andriamanitra ny Salamo 7:1. Salamo 7:1 hiderantsika n'Andriamanitra. Salamo 7:1. Hiderin'Andriamanitra isika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: miderahan Jehovah ry firenena rehetra, mideraha azy ireo olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra ny azan-danitro, haja saotra hery no atolotra ianao amin'izao maraina izao. Ianao ray Andriamanitra mampahery anay isan'andro ary mampirisika anay hifampahery-ko. Tompon'Andriamanitra io, misaotra indrindra anao fanahy masina zahay, ilay fanahy masina mpitarika, ilay fanahy masina mpanavao, ilay fanahy masina ahatonga anay havita asa isan'andro mba hahafahanay mitombo amin'ny fahavelomana sy ny finoananao Andriamanitra. Ankehitriny ary izay rehefa nitao aminao dia tonga eto indray amin'izao maraina izao. Andraindray ny teninao, andraindray ny afatra avy aminao, ny fampaherezana avy aminao Andriamanitra, ahafahanay mizary izany koa. Dia raisy izao fotoana izao fa ahafahanay mifandray aminao indray, mandrisy ty lavanandro erisy ny fiainanay manontolo, mandra-piavinao Jesosy eny amin'ny rahaolanitra. Izany vavaka ataonay minarinao Jesosy. Amen. Petraka ianareo ry havako. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao indray ny amin'izao fotoana izao ahafahanay mandray ny teninao. Amaky izany zahay izao sy handray afatra avy amin'izany, dia meteza ianao fanahy masina hiteny aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mofinaina amin'ity anio ity indray ry havako no ifampizarana amintsika rehetra, sady amaky izany raha teo isika amin'ity anio ity dia ny Timoty 2:2, ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy 7:10. Timoty 2:2, ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy 7:10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa ianao anaka, dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy, ary izay zavatra efarenao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky, izay hahay hampianatra ny sasany kosa. Miara miaritra amin'ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahany izao fiainana izao, mba hahafaly izay nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko, omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako, izay aretako ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba ho voafatotra. Izany no aretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba ahazahoany ireny koa famonjena, dia ilay ao amin'i Kristy Jesosy, mba mivoninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandahy isika, izy kosa handahantsika. Fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola atoky ihany izy, fa tsy mahazo mandany tenany. Amen. Ray masino, manamasinina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havako malala, tsy tsahatra hitombo aminareo ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Timoty 2 no eto anatrehantsika, ny andininy voalohany mitsahatra eo andininy 7:10. Raha vao miresaka izany bokin'ny Timoty izany sika dia antsoina hoe epistily pastoraly izy.
epistily ny fitondrantena kristianina. Izany hoe raha tsy mamaky sy miaina ny boky ny Timoty sy ny Titosy isika dia sarotra ny ahafahantsika miaina izany fitondrantena kristianina marina izany izay ambarany apôstôly any amin'ny boky ny Romanina manontolo. Izany hoe ato amin'ny boky ny Timoty i Paoly dia manome sary any Timoty zanany am-panahy hoe zao tokoa ny fitondrantena mendrika maha-kristianina, ary izany fitondrantena izany dia miainga amin'ny ao anaty, miainga amin'ny finoana izay nomen'Andriamanitra antsika ao anaty. Inona ny zava-dehibe eto amin'ity ten'Andriamanitra ity ry havako? Zava-dehibe indrindra eto amin'ity ten'Andriamanitra ity ny fanomanana nataon'i Paoly amin'ny Timoty, fanomanana azy ara-panahy indrindraindrindra ny amin'ny filazantsara izay ho aparitany, izay ho toriny. No izany ry havako malala ao amin'ny tompo, eo misehatra ny fitoriana ny filazantsara dia zava-dehibe tokoa ary ngeza indrindra anisany ny fanomanana olona hitory ny filazantsara, fanomanana olona hitory ny filazantsara. Ary ny fiangonana dia manatanteraka izany mandrakariva, manomana olona hitory ny filazantsara. Toa ny ray aman-dreny mpitandrina manomana antsika eto amin'ny fitoriana ny filazantsara mitafika masina maro samihafa, tanterahany izany. Fa satria koa tia boky ny fitondrantena kristianina dia tsy mijanona eo amin'ny fiangonana ihany, tsy mijanona ny amin'ny any ivelan'ny fiangonana ihany, fa ny ao anatiny indrindraindrindra koa. Dia ny ankohonantsika tsiraray avy, manahoana ny fanomanantsika ny ao amin'ny ankohonantsika? Raha zanaka, manahoana ny fanomanantsika ny zanakitsika hitory ny filazantsara marina tokoa? Raha vady, manahoana ny fifanomanana na ny fanomanantsika ny vady ao amin'ny tokantrano mba hitory ny filazantsara? Raha ray aman-dreny, manahoana koa izany? Raha olo-kafa akoatr'izay, manahoana izany? Adidy lehibe mila tanterahantsika isan'andro isan'andro izany, ry havako malala ao amin'ny tompo. Vao miresaka ity tenin'Andriamanitra araka ny Timoty ry havako malala dia zava-dehibe indrindra ny antsoina hoe filazantsara toriana amin'ny endrika ivelany. Ahoana moa izany fitoriana filazantsara tanterahana amin'ny endrika ivelany izany? Marina fa nomaniny Paoly apôstôly, ho mpitantana fiangonana Paoly i Timoty, nefa koa tena nomaniny mihitsy izy mba ho zava-dehibe mihitsy ny fahitan'ny olona azy ety ivelany, ilay mitafy an'i Kristy. Noho izany na ny fihetsika ho tanterahantsika sy ataontsika, na ny fijeritsika, na izay ataon'ny tanantsika, na ny amin'izay lalana lehany tongotsika, eo amin'ny asantsika andavanandro, dia tena zava-dehibe izany ivelany izany, satria mampita afatra avokoa ireny rehetrareny. Noho izany dia aza sy doka fotsiny isika amin'ny hoe izany mandeha mamonjy maraim-baovao isan'andro isan'andro dia vitsy izay. Dia izany no asehontsika ny ao tokantrano, iny afa avy namonjy maraim-baovao indray androany. Fa manahoana ny fiainantsika izany ao tokantranosika ao? Manahoana ny fizarantsika izany amin'ny ankohonantsika ao tokantranosika ao? Mba hahatonga azy ireo voaomana marina tokoa, ho mpitory ny filazantsara marina. Manahoana ny fahitan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina antsika raha mivavaka sy mamonjy fotoam-pivavahana isan'andro toy izao isika any amin'ny fiarahamonina misy antsika any? Inona ny lanjany izany eo anivon'ny fiarahamonina? Inona ny lanja sy mahazava-dehibe izany eo anivon'ny mpiara-miasa amintsika, mpiara-mifanerasera amintsika any amin'ny sehatra maro samihafa, fa mpivavaka marina tokoa isika?
any amin'ny sehatra rehetra izay misy atsika. Tsarovy zany fa ny fiainanao dia fiainam-panomanana fady fanomana tena no fanomanana olo-kafa koa hitory ny filazantsara. Noho izany ry havako dia zava-dehibe ny tenin'ny Paoly eto hoe tsy moro zany fa ny fanatanterahana izany dia mila miara-miaritra ny mafy toy ny aretan'i Kristy isika amin'ny fanatanterahana izany. Satria isika izao anie rehefa miverina any amin'ny toerana misy atsika any dia misy tondrotondromolotra kely maro samihafa, mety misy resaka sision-dresaka maro samihafa ny anjoronjorony eny miresaka atsika sy mitazana atsika. Amin'izay rehetra ataotsika, ny olona rehefa mandeha ny an-dalana isika, mandeha naizana isika dia mirongo fantsika any am-paosy, any am-balahana, any anaty poketra, any amin'ny sakosy, amantsihana atsika toy ny Jesosy Kristy, ilay nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa mijoro kristianina marina tokoa tsika ka mampiseho izany etika kristianina, izay ataontsika ho sary ho jeren'ny olo zany. Rehefa miresaka ity ten'Andriamanitra ity ihany koa isika ry havako dia araka izany voalazako izany fa isika dia sary mihetsika jeren'ny olona sy ho tazamin'ny olona. Sary mihetsika. Misy mantsy ny olona sary tsy mihetsika. Rehefa hoe sary tsy mihetsika dia sary mitsikitsiky tsara ohatran'ilay sary hoentina aty amin'ny fahafatesana rehefa aty am-piangonana rehefa ana dia misy sary tsy mihetsika intsony eo. Iny sary iny mety apetaka any amin'ny fahasanana ve na aiza na ajanona any an-tokantrano sisa, fa sary tsy mihetsika mitsikitsiky tsara sy tsara tarehy eo. Fa rehefa lany ny fotoana, lany ny orana, lany ny atsika, lany ny hafanana dia miamanjavona tsikelikely ary dia tsy hita intsony rehefa avy eo. Fa tsy mba izany sika araka izao filazan'ny Paoly ny momba ny Timoty eto izao ny hanomanany azy, fa aoka itsika ho sary mihetsika sy miasa ho hitan'ny olona mba hahafahan'ny olona manara-dian'i Kristy fa tsy manaraka atsika. Satria rehefa manara-dian'i Kristy ny olona dia araka ny voalaza eo ambony eo fa omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana maro samihafa izy, ary izany fanomezam-pahasoavana ananany izany no hery mahatonga azy hanompo isan'andro isan'andro. Noho izany koa ry havako dia aoka isika mantatra tsara ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny tompo ao anatsika, fa rehefa tsy fantatsika ny fanomezam-pahasoavana izay omeny tompo atsika na ny lalana hitorintsika ny filazantsara aza tsy fantatsika akory, fa io no manery atsika hitory ny filazantsara, io no manery atsika hanosika ny fitoriana ny filazantsara. Le manosika ny fitoriana ny filazantsara eto tsy ohatran'ilay mpitory filazantsara ery an-dalana ery. Le mitory ny filazantsara eo izy dia rehefa mba mandalo ianao teo izy hoe mandro tsakely ianao hanohanana ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny manosika ny filazantsara eto dia tena amin'ny lafiny maro tokoa, misainy izany ianao, mandinika izany ianao, manohany izany, amin'ny tananao tokoa ianao, mivavaka ao amin'izany fitoriana ny filazantsara izany isan'andro ianao. Izay ry havako iny fa anisan'ny zava-dehibe koa eto ambany eto mba ahafahana mahatanteraka izany ny fibanjinana amin'ny Jesosy Kristy, ny fahatsiarovana an'i Jesosy Kristy. Resahana eo ambany eo resaka ny batisa, ary rehefa tonga amin'ny sakramenta amin'ny batisa, fanatanterahana ny sakramenta amin'ny batisa dia tononona mandrakariva ilay teny eto hoe miara-maty amin'i Kristy fa niara-natsangana tamin'i Kristy koa. Batisa ny resahana. Tsy ho tanterakantsika mihitsy izany rehetra voalaza izany raha tsy mahatsiaro an'i Jesosy Kristy isika ilay natsangana tamin'ny maty araka ny voalaza ny Paoly eto. Mahatsiaro. Io fahatsiarovana io ry havako malalao amin'ny tompo tsy ohatran'ilay fahatsiarovana izao tontolo izao hoe rehefa manimanina iny ianao dia mba mahatsiarotsiaro eo, na rehefa misy fifandry-finjavatra izay mitranga eo amin'ny fiainanao, misy zavatra mifanandrify tampoka
dia mirotsaka ny ranomasonao na toy izany mahatsiaro ianao amin'ny zavatra lasa. Fa tsy izany io, fa ity fahatsiarovana an' Jesosy Kristy ity dia atao isa-tsegondra, isa-minitra, isan'ora, mandritry ny androm-piainana rehetra. Izany no mahatonga an' Jesosy Kristy ny teny manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izany hoe ny masonao, ny fijerinao, ny mombanao raha manontolo dia mifantoka any amin'i Jesosy Kristy. Ny mombanao rehetra dia mifantoka any amin'i Jesosy Kristy. Izay no hoe tsarovo Jesosy Kristy eto. Ary izany indrindra no mahatonga ny azo fijaliana izay atsangana ato aoriana ato ho tazantsika rehetra hatateraka ity tenin'ny Paoly ity hoe tsarovo Jesosy Kristy. Izay natsangana tamin'ny maty. Fa rehefa mahatsiaro an' Jesosy Kristy tsika dia tanteraka ilay teny voalaza amin'ny Batisa ery ambany ery manao hoe fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaro isika dia hiara-manjaka aminy sy ny toy ny rehetra eo ambany eo. Noho izany reha afaka malala amin'ny tompo dia taonina indray isika andinika ny hazo fijalian' Jesosy Kristy. Efa naveriko teto ihany moa ndray maka ny toriteny tamin'ny maraim-baovao ny hoe rehefa te handinika tsara io hazo fijalian' Jesosy Kristy io isika dia ny boky ny marika ny tena manazava azy Antsipiriany. Ny fanetretena an' Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliana, ny lazany boky ny marika azy dia hoe ny hazo fijaliana dia ampy amin'ny famonjena antsika. Fa olona marefo isika kristianina, marefo ara-pinoana, marefo amin'ny lafiny rehetra, ka izany faharefotsika izany indrindra ny fitsanganan'i Jesosy Kristy nanehoany ny fitsanganany tamin'ny maty. Fa tamin'ny marika dia tsy nilaina akory ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty raha tena olona manam-pinoana marina ny kristianina. Rehefa malala amin'ny tompo, aoka ary isika hahatsiaro io Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty io. Fa io no fototra, io no vovonana ihany koa ahafahana manatanteraka ny fitoriana filazantsara izay tanterahantsika isan'andro isan'andro. Ny hoe tsarovo Jesosy Kristy tokoa ry havako dia izao, io no fiarovana mafy ho antsika amin'ny Satana izay mamely antsika. Fa rehefa mibanjana an' Jesosy Kristy ianao dia lasa tsy mivilivily lalana fa mandeha amin'ny lalana mahitsy sy tokana izay hitariany antsika. Fa raha vao somary very kely tsika amin'ny fibanjinana an' Jesosy Kristy dia toy ity sary anankiray ity. Hoy ny mpandinika soratra masina anankiray manao hoe i Satana ozy dia toan'ny alika anankiray mifatotra eo ambody hazo. Eo ambody hazo izy no mifatotra. Ary rehefa mifatotra eo izy dia misy lalana manakaikikaiky eo, lalantsika izany ohatra. Ka ny olona ozy dia tsy ho lanin'ny Satana mihitsy raha tsy manatona azy. Na le voavy lavidavitra dia efa manasarotsarotra an'ilay alika, mitoratoraka kely an'ilay alika. Mijerijery an'ilay alika, hany ka lasa manana faniriana ao anatin'ilay alika, anaikitra an'ilay olona na anao zavatra toy izany. Fa ianao izy rehefa tsy manasarotra an'io alika io, tsy mijery azy, tsy manana fifantohana any aminy, dia tsy maninona akory izy. Noho izany rehefa malala ao amin'ny tompo, raha tsy te ho lalaovin'ny Satana sy ho ampiasain'ny Satana amin'izay tiany anaovana azy sika dia aza mifantoka any aminy. Mpandinika soratra masina anankiray ihany koa ny teny manao hoe raha te hiady amin'ny Satana dia aza tononona matetika ny anarany, fa alao izy hoany. Fa ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy atao Jesosy tononona matetika eo amin'ny fiainana, fa Satana aza rehefa tononona hiala amin'ny anarany dia miala izany. Fampaherezana ao antsika izany rehefa malala ao amin'ny tompo mba
ahafahantsika mifantoka tsara tokoa amin'ny fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy, ahafahantsika mahery tokoa, ananantsika hery ny faherezana tokoa amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Koa dia mahereza ary ianao. Zavatra roa ry havako nambara teto. Ny voalohany dia ny ahafahantsika manomana olona hitoro ny filazantsara ao amin'ny ankohonantsika, ny zanatsika izany, ny vady, ny ray aman-dreny koa, izay rehetra olona ao amintsika ao, fantaritsika tsara izany araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomenantsika, dia omantsika ireny. Ny fanomanana azy tsy voatery miteny foana, miteny hatrany, fa ny fihetsika sy ny ataonao sy ny fombanao dia afaka hanomana olona hitoro ny filazantsara. Izany ry havako. Ny olona antsoina hoe mamihoditra dia tsy ilay olona hoe miteny lava, fa ny olona mamihoditra eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny ankohonana, fianakaviana, dia olona ilay maneho asa mahasarika ka ahafahan'ny olona mandoka azy ny sisa. Tsika moa tsy mila doka, dia manatanteraka sy miasa fotsiny. Ny faharoa lazaintsika teto dia hoe ny fibanjinana ny Jesosy Kristy, izay fototro ny filazantsara tokoa. Satria raha vao taraiky kely amin'ny fibanjinana ny Jesosy Kristy io, na mivilana kely isika, mivily mankany amin'ny zavatra hafa, ny masontsika, ny fibanjinantsika, ny fifantohantsika, dia lasa mivily mankany amin'ny toerana misy an'ny Satana ny lalantsika, ary dia ampiasain'ny Satana amin'izay tiany anaovany azy isika. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havako, dia ahasoantsika, ahafahantsika mampahery ny afindray amin'ity anio ity, amin'ny fitoriana ny filazantsara izay tsy maintsy tanterahantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry havako. Andriamanitra anay ao misaotra anao indray zahay tamin'izao maraina izao fa hanandray ny teninao. Sambatra izahay satria velona tsara indray ny fanahinay izao, ny fanahinay izay motera entinay mivelona amin'ny maha-kristianina anay. Izany fanahy izany no manetsika ny sainay, ny fonay, ny vatanay hiainga anatanteraka asa mba ho hitan'ny olona. Tsy asa ho an'ny firehareana nefa izany, fa asa ho an'ny fitoriana ny filazantsara, ka hanomananay tena, hanomananay ny hafa, toa amin'ny Paoly apôstôly izay nanomana ny Timoty zanany ara-panahy. Fa tsy izany ihany Tompo, fa mba hahafahanay manatanteraka izany tokoa, dia mila mibanjana anao izay, mila mifantoka amin'ny azo fijalianao amin'izay rehetra ny ainanao tety amin'izao tontolo izao, ho famonjena ny olona rehetra, ka tsy hivilivily ny fisainanay, ny fietretanay, ny fombanay, ny fihetsikay, ny lalanay, fa hifantoka ao aminao Jesosy Kristy ilay nyteny manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny raha hafa tsy amin'ny alalako. Indreto indray ary ny mpanomponao, hiverina any amin'ny tokantrano, any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny asa, rehefa avy eo dia ianao tokoa tanteraka izany teninao sy sitraponao izany amin'izy ireo, ahafahany mijoro vavolombelona marina tokoa amin'ny mampanaradia anao Jesosy Kristy azy, ary dia ahavita asa tsara sy goavana indray izy ireo, mihoatra ny vitany hatramin'izay, noho ny aminao Jesosy Kristy lay banjininay, noho ny aminao fanahy masina lay mampahery anay isan'andro isan'andro, ahafahanay mandroso ho any amin'ny famonjena ny fanahy. Ankehitriny izay Tompo dia anambatra ny vavaka indray amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao ny mpianatra ao fa izay manao hoe ranay izay ny an-danitra, ao masina anie ny naranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo any an'io ny anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namela anay izay meloka taminay, aza mitondra anay mifankampanahy, manafana amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy mafinoana sy mifanantenana ary ny tsodrano tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, manao hoe ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay,
sy fanantenana tsara ny fahasoavana no ampionana ny fonarehoany sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Hipetraka ianareo ry havako, hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.